Fotoana hialana voly sy hialana sasatra ny faran'ny herinandron'ny paka tahaka izao. Ny toerana afaka handehanana rehefa vanim-potoanan'ny paka toy izao no entina hoanao ao anatin'ity fanadihadihana ity. Betsaka no misafidy ny misitaka ny renivohitra ary manatona toeram-pialam-boly rehefa paka toy izao, indrindra ny andron'ny alatsinain'ny paka. Ho an'ny tia filaminana, toerana iray azo tsidihana amin'izao paka izao, ity toerana no ajariana manokana eto ambohin'ny lemaka mahitsy ity. Toerana maitso, misy ny fialam-boly sahazany rehetra ary ahafahan'ny fianakaviana miala ny sorisorim-piainana ny eto. Amin'izao fotoanany akaiky akatoko ny paka izao dia izay eto amin'ny espace tahiriasana dia manana toerana malalaka, misy zava-maitso, afaka hialana voly tsara, afaka hialana sasatra, manoloana ny ireo rotoroto izay hitantsika any an-tanàn-dehibe, ny embouteillage sy ny rotana rehetrarehetra. Ity zany dia betsaka ny zavatra afaka hitantsika ety misy ny zavatra azo ilalaovana, ohatra misy toerana basket ety, misy toerana foty, ao koa misy baby billard, pétanque. Dia noho ny fangatahan'ny olona moa zany, maro ireo olona izay tonga ety, misy ny fiangonana, fivorim-pianakaviana, mpifankatia mandalo ety. Dia misy zany ilay olona tonga ety dia mitondra sakafo avy any ivelany izy, dia nefa ohatra lasa manerana zareo izay, dia nanapa-kevitra izay eto amin'ny espace tahiriasana hanokatra restaurant. Dia ilay zany sokafana manokana mihitsy amin'ity akatoko ny paka ity, izay ahitana sakafo maro isan-karazany. Ny fiomanana zany izay dia efa niezaka ny anao zavatra tsara, dia raha ohatra zany amin'ilay resaka fitsangatsanganana ka hoe taraiky hariva na ohatra hoe tsy tafody dia efa misy ny bengalow afaka atoriana dia afaka mijanona aty raha ohatra hoe na 2 andro na 3 andro na herinandro ary dia afaka mijanona satria efa nanomana an'izany izahay. Manan-karena natiora ny Tananarivo sy ny manodidina azy. Raha Antsirabe, Ampefy, Mantasoa, Mandraka no toerana mahazatra ny maro ary tomefolona trany rehefa paka toy izao. Dia betsaka ihany koa ny toerana kanto ary ahafahana miala voly toy ity eto amin'ny PK32 mahitsy ity. Ilaina ny mahay misafidy ary mijery ny sahaza hialana voly mba ho paka ho tsaroana trany ary toetra ho tantara ny paka 5 sy 2 arivo.